Ny DJ mozika moa zany efa tamin'ny 5 sy 4 arivo efa nisy ary izay taona rehetrarehetra natao zay moa zany dia nisy avokoa ny atao hoe DJ mozika izay lanonana ho atokana ho an'ny mpanakanto malagasy. Ny amin'ity taona ity etsy amin'ny Palais des Sports sy culture Mahamasina no anaterahana azy amin'ny faharoa amin'ny volana febroary avy izao. Dia amin'ny fotoana io zany no ahafahana manome ireo artista mendrika anisan'ny mendrika tao anatin'izay artista maro izay safidian'ny mpiaino sy mpankafy ny DJ tamin'ny taona lasa. Dia amin'ny 2 février io zany no atao amin'ny Palais des Sports izay lanonan'izay miaraka amin'ireo mpanakanto malagasy rehetra. Ny antony anankiray tsara marihana fa miresaka mozika ho an'ny onjam-peo anankiray dia raha tsisy mozika tsisy ny onjam-peo, raha tsisy ireo mpanakanto moa tsisy ny mozika, zany hoe karazana valim-babena meno ny onjam-peo ho an'ireo mpanakanto moa zany ny antony namoronana an'io hetsika anankiray io RDJ mozika, sady mba amerenana an'ireo mozika nahafinaritra ho an'ny resaka programmation musicale ho an'ny radio manokana mandritry ny faraparan'ny taona iny sy ny voalohan'ny taona manaraka ireo mozika nahafinaritra mpiaino mandritry ny taona lasa. Izay moa zany ny antony anankiray dia natambatra ho karazana awards zany ilay izy hanomezana mari-pakasitrahana ireo tena mendrika moa zany. Mampiavaka azy ny toerana miofo anankiray satria amin'ny Palais des Sports raha tamin'ny 2005 izy tao amin'ny Palais des Sports ihany koa natomboka dia niverina tao anatin'izany Palais des Sports zany indray tsika amin'ity indray mitorak'ity dia ahafahana mahasehatra lehibehibe kokoa amin'ny resaka agencement na scène moa zany hoe misy hetsika hafa dia hafa mihitsy zany amin'ny resaka programmation artistique izay homanina, misy live na artiste ho atao amin'ny fotoana io misy ny resaka atsikana, misy ny resaka animation zany hoe finaritra dia finaritra io fotoana io ka dia ihany zany fotoana 120 artiste nisany hitantsika eo miaraka amin'ny producteur tekodirana anatin'ilay 120 misy groupe ao dia isaina tsirairay moa zany groupe fa 120 io zany misana artiste amin'ity andiany anankiray ity. Ireo catégorie misy catégorie vaovao vao niditra atao ohatra hoe producteur plutôt producteur de l'année zao ny anisan'ny vaovao tao anatin'ny gadona ihany koa dia io moa manaraka ny onjan'ny resaka gadona malaza moa zany dia ny resaka afrony maro tamin'ity dia nysaraina maromaro misy ireo catégorie ireo satria misy ny somary zokizoky maromaro izy ireo ny ao misy ny mozika trap moa zany anisan'ny malaza anaty karazana rap misy fa trap misy an'izany karazan'izany ihany koa ao zany hoe io zany manaraka ny onjan'ny fitiavan'ny olona gadona sy ny namoronan'ny producteur amin'ny gadona rehetra nandritry ny taona.